Ampifaliana indray toko klasy toko vavy no iarabananao manaraka hatrany ny fahitalavitry ny kolo tonga soa indray eto anatin'ny fandarana Ankitsipo izay hitondrana hevitra aminao any Androany mikasika ny lohahevitra ny fanabeazana ny fampianarana sy ny manodidina azy eo any Androany dia vahiny roa samihafa indray no raisitsika dia Randriamiarina Eveline Anne-Marie taleny curricula et intrant eo anivon'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana. Merabanao Faisur, merabanao ihany koa Monsieur Ratsidalante ary merabantsika piano sy mpanaraka n'ity fandarana ity. Araka izany efa natsidika ny vahintsika izany dia Andriamatoa Lantoratsida sociologue ary foloana fikambanana misehatra eo amin'ny fatanorana no vahiny ny fandarana faharoa amin'ity androan'ity. Miarabantompoko. Merabanao Faisur, merabanao Ramatotale, manao daholotsika any atokantrano any. Tontolo mazatra mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay hevitra mikasika ny politika ny fanabeazana sy ny tontolon'izay dia anaraka fanadihadiana isika. Nilamina amin'ny ankapobeny ny andro voalohany amin'ny baccalauréat amin'ity taona ity raha ny teto Antananarivo renivohitra manokana. Mety ho tsara ihany koa ny vokatra. Antony tsy dia sarotra ho ireo mpanala fanadinana mifanandrify amin'ny famerenandesina natao ho kosa ny sasany. Azo eritreretana ihany ilay filo satria nianarako tamin'ny maraina daholo zao nivoaka tao tamin'ny lazahadana voalohany. Momba n'inona no tena momba ny fanjakana sy ny fahafana. Teo eo ihany ka atonotony ihany fa tsy tena hoe mora be, mila mandinika tsara fotsiny. Mbola tsy fantatra ny toy ihany aloha fa iny aloha vita dia hita hoe azo ilay izy. Efa samy niomana amin'ny fiatrehana ny fanadinana avokoa ny mpianatra tsirairay avy na dia samy manana ny fomba fanehoana izany nandritra ny taom-pianarana azy. Hatrany amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana efa miara-miasa ny ray aman-dreny sy ny mpianatra mifanohana hatrany izy ireo mba hahazoana ny vokatra tsara. Avy any an-trano izay atsamame atsinanan'ny ambatsinanan'ny université io ty sakafo karakaraina terina fa lavitra loatra ilay toerana dia izay mahatonga tsena azy anaty sakafo anazy zany hoe jerena aloha mifandehany androany karaha mety hinanany ety dia tsy manatitra moa tsy mety dia tsy maintsy anaterana karakara sakafo any an-trano dia avy namasaka ny sakafo dia ny manatitra miandry anazy eto. Mandrapa ialana ety zany dia mikarakara sakafo naleoko aty mba atao mba metimety lokony indray izy ny tsy fantatra na inona na tsy ahina. Ankoatra ny fiomanana sy ny fikarakarana ity ivelany, nilamina ihany koa amin'ny ankapobeny ny fandraisana an'ireo mpiadina ho an'ny LM manokana 524 ny mpiadina voasoratra anarana ka ny 27 tamin'ireo ao amin'ny sokajy 4 no tsy tonga niatrika ny fanadinana no ny antony samihafa. Afaka manao fanadinana avokoa ny mpiadina manadiny convocation rehefa natao ny fanamarinana anarana ao anaty lisitra. Ireo mpiadina narary kosa efa nisy fepetra manokana raisiny. Fanazavana ety ny chef de centre LMA Rakotondray be Nicolas Jacques. Ny imprévu kely tsy imprévu fa les candidats ireo le very convocation dia zavatra io nanadina dia afaka micomposé any izy satria izay manana an'le fiche dia jerena izy rehefa ao anatin'le fiche dia nasao micomposé izy fa raha pitsy izy no tsy maintsy mitondra pièce justificative. Izay ihany ny incident dia misy ankoa le ankizy sendra hoe marary dia izay ngamba ny incident nisy anankiroa zao dia voatery napetraka any afarany ireny satria nalay mitsangana dia any afarany nofitsana metrahana azy hoe na famadihana ny toerana. Izay ny incident mety misy. Entitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana na ho an'ny mpiadina na ho an'ny surveillant. Isan'izany ny fandrarana ny fitondrana ny antotan-taratasy. Izany no natao mba hisian'ny fifantohan-tsainan'ny mpiadina sy sorohana ny osoka. Ho tanterahana ny 20 Jolay ho avy izao ny fanadinana ambava ho an'ireo mpiadina tsy nandray anjara tamin'ny fanatanjahantena. Ny 13 Jolay ka hatramin'ny 3 Aogositra no iroso amin'ny fanadinana tapany faharoa ireo mpiadina ao amin'ny taranja teknika. Raha tsy hivana 7,947 ny mpiadina eto Antananarivo. 12 taona no zandriny indrindra raha toka 770 taona no zokiny indrindra hiatrika ny fanadinana. Ny sokajy de no be mpiadina indrindra tamin'ity taona ity, miisa 510 ireo fohy be mpanadinana eto Antananarivo.
Vinavinaina hivaly amin'ny 10 Aogositra ho avy izao ny fanadinana ho any eto Antananarivo sy ny manodidina. Nitaterana tamin'ity androany ity tokoa ny fanadinana baccalauréat ankapobeny ny ajevitrisika ho any androany kosa dia iompana amin'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny miaingany amin'ny ambaratonga fototra makany amin'ny ambaratonga faharoa sy ny fiatrehana ny baccalauréat zay ary ny ambaratonga ambony. Fantaniko voalohany avy hatrany inona marina ny votoatin'ny politika ny fanabeazam-pirenena eto amintsika amin'izao fotoana izao eo ihany koa misy ilay politika vaovoizina amin'izao fotoana. Satria indrindra tompoko nanome ny fitenenana hiditra ao amin'izay politika ankapobeny ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay fa tsy aritra ny tsy hiresaka mikasika an'ilay ny ainany ankizy an'ilay fanadinana teo. Nilaza moa ny ankizy hoe azoazo ihany mahavelom-bola ihany no maheno an'izany ary angambany tsy tongatonga ho azy ilay izy fa nisy ny rofepetra izay efa natao ny ministera ny fanabeazam-pirenena zany ho fanomanana ny fanadinana ary indrindrandrindra ny ho fanatsarana ny fampianarana eny amin'ny lycée. Satria ao anatin'izay politika ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay dia anisan'ny ezaka manokana zany no atao ho an'ireo lycée eto a Madagasikara. Ary ao anatin'izay fanaovana ezaka manokana izay dia misy ny efa nisy zany ny fampifondronana ireo proviseur rehetrarehetra eraky ny Madagasikara isaky ny région misy azy tsirairay avy. Dia tao anatin'izay regroupement izay zany anisan'ny fandaminana ankapobe hoentina manatsara ny lycée dia tao anatiny ihany koa zany ny fikarakarana ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat. Dia eo ny ankoatran'izay zany dia nisy ny fampidirana mpampianatra tany amin'ny lycée izay inoana fa anisan'ny antony na tonga n'izao hoe hitany ankizy fa ny teoteo ihany ilay fanadinana fa tsy dia sarotra be. Izany hoe no amoraina ve zany ny laza adina tamin'ity taona ity? Tsy hoe fa namoraina ny laza adina fa raha ampy ny mpampianatra dia mazava ho azy fa tsara ny mitarika ny fahatsarany fampianarana izay. Raha mitenitsika hoe fanomanana n'ilay fanadinana tsy hoe misy fifandraisana izay hoe namoraina na tsy namoraina satria ny famolavolana ny laza adina amin'ny baccalauréat zany dia iarana amin'ny ambaratonga ambony fa tsy ny ministera ny fanabeazana akory no manao azy. Fa teo amin'ilay fanomanana ara-pédagogique zany no tiana tenenina hoe natsaraina. Dia marina fa tao aorianan'ny fialan-tsasatra dia nisy fanomanana révision no nataondreo lycée eraky ny Madagasikara tsy nandoavam-bola eo ho an'ny mpianatra terminal. Zay ngamba mikasika ny fanadinana baccalauréat iny sy ny politika ny fanabeazam-pirenena mikasika ny lycée amin'izao fotoana. Manahoana kosa indray ny fomba fijerin'Andriamatoa Lantoratsida amin'ny ankapobeny ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha vao miresaka ianao fanabeazana dia tsara ihany ngamba ny manavaka azy ny antsoina hoe fampianarana. Izay aloha ny anankiray zany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay jerevantsika dia hita ihany hoe zany misy zavatra be dia be tokony mbola atao. Fa misy koa nefa niezaka ary tsy azo ditsita zany le izy izay rehetra ataontsika hoe gouvernement nitondra ny ministera nitondra dia samy mba niezaka nitondra fanavaozana daholo ary ny zavatra tsapa saika miara-dalana amin'ny ataontsika hoe politika iraisam-pirenena le izy zany. Fa raha ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao aloha raha jerena aty amin'ny ny amoa zay zany zay ny fomba fijeriko zavatra ny hoe jereko amin'le vokatra le sy le zava-misy ankehitriny zany rehefa mijery zavatra dia tena misy mampalahelo ihany satria jerena le olona amin'ny ankapobeny izay nandalo fanabeazana dia tena tsy olom-pirenena mendrika. Jerena le atsotsika hoe lafi ny hafa taky ny asa sahirana be ary miaiky an'izay daholo na ny gouvernement na ny firaisamonim-pirenena samy miaiky daholo fa sahirantsika satria tsy mety mahita asa ny sasany sy ny sisa fanontaniana be dia be ary zany no mipetraka ao anatin'le izy hoe manahoana marina ny tolotra sy ny sisa faly moa eto fa olona mpiandraikitra amin'ny famolavolana eny atsoina hoe curriculum mihitsy no eto fa any misy zavatra mila jerena
aty amin'ny foto-dravitrasa mila zavatra mila jerena ny zavatra tsapako aloha zao satria manomboka amina resaka hoe examen tsika fanadinana dia tena manahirana rehefa mieritrehitra hoe lasa ilay fanadinana ny zava-dehibe ary lasa ilay fanadinana no hitsarana ny atsotsika hoe fahombiazan'ny fampianarana fa ny fampianarana ny tena marina tsy tsaraina amin'ny fanadinana ihany fa tsaraina amin'ilay fiatraikan'ilay izy any amin'ny fiainana ankapobean'ny olombelona ary zay ny antom-pisian'ny antsony hoe fampianarana hatramin'ny tany aloha be tany ka hatraty amin'ny namorona ny fampianarana teto ambonin'ny tany dia zay ka raha vao ohatra zany ka mitsy tsy fahatombanana eny amin'ny fiarahamonina any dia any amin'ny fampianarana ny maso no mitodika hoe ary toa tsy nahomby ilay fampianarana toa tsy nahomby ilay fanabeazana ona mahakasika an'izay raha madotale ombako manana be ilay teny ny monsieur Ratsida teo hoe raha misy ny zavatra tsy mety any amin'ny fiarahamonina dia manana anjara andraikitra lehibe ny fanabeazana iarahana manaiky aloha izay satria raha ny fandaram-pianarana no resana eto izao dia tany amin'ny 10 taona mahery mihitsy ny 1996 tany hoany no natao ny fandaram-pianarana io ampiasantsika amin'izao fotoana izao io dia mazava ho azy zany fa misy lesika tokony ho arenina vokatra an'izay le hoe efa fandaram-pianarana mety efa lany andro ihany dia izay no mahatonga ny amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ilay tetiandro mpivoarana ho an'ny fanabeazana dia hoe andao hatsarana le fanabeazana dia hanomboka amin'ny ao anatiny moa zany le fanatsarana ny fandaram-pianarana anatsara ny fandaram-pianarana io tsika mba tsy mba ialana zany amin'ilay hoe ny fanadinana fotsiny ihany no enjehana marina be ny tenao teo raha vao miresaka fanabeazana tsika dia zavatra anankitelo no tokony hojerena hatrany hatrany hoe inona ilay tanjona tiana hotratrarina inona ilay votoatiny na ireo tetika mampaika ireo sanasa tokony atao amin'ny mpianatra anatrarana n'ilay tanjona dia izay zany fanaraka amin'izay le hoe inona ilay fanombanana tokony atao amin'ilay anatra hoe tratra ve sa tsy tratra ilay tanjona izany hoe tsy mety raha ty amin'le fanadinana fotsiny tokoa io ianao fa ny fanadinana dia ny zavatra tokony mifanaraka amin'ilay tanjona napetraka ary ilay tanjona le fomba sy tetika entina mampianatra dia tokony anatrarana n'ilay tanjona ka ngamba ny ohatrany te rosavetrana amin'le hoe inona le fanavaozana hatramin'le eo amin'le tanjona zany no tiako resana hoe raha anatsara n'ilay fandaharam-pianarana zany dia ao amin'le vina mihitsiny tsy ho mpianatra ahazo fahalalana fotsiny no ho ezahana zany fa mpianatra zany manana ny ataontsika hoe compétence tsy connaissance fotsiny fa compétence ary le compétence ara misy lafiny maro ao ny compétence technique zany ahafahany miatrika an'le fiainana voalazany monsieur Ratsida teo hoe raha ohatra ka tongany amin'ny fiarahamonina le mpianatra na vita fianarana ka anao tonga ao amin'ny sehatra ny asa tsy afaka manatanteraka an'le asa kory izy mijanona amin'ny fianarana izy tsy afaka hiditra ao anatin'ny sehatra ny asa satria ny fampianarana amin'ny fanabeazana azony tsy nanome anazy ireo le hoe fahaiza-manao entiny miatrika ny fiainana araka aza zay dia ao anatin'ny fandaram-pianarana vaovao io zany dia mikendry an'izay le hoe ananan'ilay ankizy ankoatran'ilay compétence générale zany ko ny tiana tenena amin'ilay compétence générale hoe ao le hoe fifehezana andreo taranja zany nisy hatramin'izay fa ao ihany koa zany rehefa miditra any amin'ny sehatra ny asa le ankizy aty amin'ny éducation fondamentale sy ny lycée moa ndraisantsika satria izay ny sahan'ny ministère amin'ny fanabeazam-pirenena dia anana andreo compétence ahafahany miatrika an'le fiainana zany anatin'izay fanavozana zay ve le hoe fanafoanana ny CEPE raha ovinany tsy tsony marina tokoa ilay CEPE izay miteraka resabe amin'izao fotoana izay ny iresaka ny CEPE tsika fa mialohan'le firesana ny CEPE zany dia tiako ampifandraisana kely ihany amin'ilay fanovanan'le rafitra misy ao amin'ny fanabeazam-pirenena tsika amin'izao fotoana izao ny tamin'ny CEPE mantsina dia ao anatin'le rafitra misy ankehitriny hoe 5 taona ny enseignement primaire dia 2 taona ny collège ny zava-misy nefany rehefa vita io CEPE io raha afaka ny ankizy dia matetika tsy misy sekoly
amin'ilay 6e ao amin'ilay toerana misy azy. Afaka CEP ilay ankizy zany dia voatery ny ray aman-dreny misy andeha hampianatra azy ivelan'ilay tokantrano. Mitarika zany vola miala. Indrindrandrindra ihany koa mitarika zany fahasarana tsara eo amin'ny ray aman-dreny satria zaza 12 taona 12 taona no andeha itokantrano dia hitantsika hoe ny olana rehetrarehetra mety aterak'izay. Dia ialana amin'izay olana izay zany hoe andesika anome fanabeazana ho an'ny ankizy manomboka amin'ny miditra mianatra izy 9 taona. Dia tsy ho 5 taona intsony ilay fanabeazana omena azy fa 7 taona. Dia ao anatin'ny 7 taona io dia natambatra 7 taona zany ilay 5 taona sy 9 taona eo ihany fa ilay natambatra ilay izy dia nanome 7 taona. Dia amin'izay fotoana izay zany ao anatin'ilay lazay antsontsika hoe éducation fondamentale daholo le mandritra ny 7 taona ianarany ankizy. Vita ilay fianarana zany dia le any amin'ilay taona fahasivy vao izy zany ilay fanombanana ara-diplôme. Ka raha certificat no mentsika anazy ny CEP mantsina certificat manambara hoe vita ny fin ny enseignement primaire dia omentsika zany izy diplôme izay mitovy sata amin'ny BEPC amin'izao fotoana izao hoe ndeha omentsika anazy iny diplôme na mitovy lalenta amin'ny BEPC iny. Miresaka an'izay BEPC izay sy ny fanadinana izay nambaran'Andriamatoa Lantratsita teo tato anatin'ny taona maro ny CCS dia nahitana fienanana taham-pahafahana fanadinana teto amintsika CEPE, BEPC ary ny baccalauréat. Ohatra ny tranga tao Benenitra tamin'ny taham-pahafahana BEPC tamin'ity taona ity dia 4 faingo 270 isan-jato mpiadina 5 amin'ny 900 no afaka BEPC. Aiza ho aiza ny lesoka avy amin'izay inona ny fototry ny olana? Tontolo ngeda be ny manazava an'izay. Nanontany moa ianao teo le hoe ahoana ny tsikaritra raha vao fanabeazana eto Madagasikara dia anisan'ny zavatra anankiray ihany koa hita izay ataontsika hoe farafaratsiny misy akolafy anankiroa ny olona beazana eto Madagasikara indrindra fa ny tanora. Ao ireo izay lavitra andrina any ambanivohitra. Ataontsika hoe ireo le any amin'ny tontolo lavitra ny tanan-dehibe zany dia ao ireo aty tanan-dehibe. Ary eto moa zany dia mba mpifaliana mihitsy aza mba hifampizarako kely izay niainanay izay tany ambanivohitra tamin'izany fotoana izany. Dia tsapa fa tena samihafa ny ataontsika hoe fanararoatra na ny opportunité aty andrenivohitra sy any ambanivohitra. Ny azo anazavana ny faharatsian'ny vokatra indrindra fa any ambanivohitra dia maro. Anankiray eo moa zany ny atsotsika hoe kalitao an'izay hoe ataontsika hoe fampianarana any izay mety tsy ho fahadisoan'ilay mpampianatra fa na io mpampianatra io aza dia mba mitady loharanom-pahalalana koa izy manodidina azy mitady resource izy zany. Dia azo antoka zany fa satria any amin'ilay toerana tsisy internet asa aloha ilay toerana nyteneninao teo raha misy internet ohatra zany asa ve misy biblioteka ve any raha izay. Le mpampianatra ve sy le mpianatra sy le ray aman-dreny tsy mitaitaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana isan'andro roa zay. Ary ndray mandeha nakany ambanivohitra dia kivy ratsy fa namiditra tao amin'ilay salle tsy ho teneko le toerana sao anahirana ny W mpatitatitakeran'ny trano ery ambony ery dia nahatsiaro ny tamin'ny tena tany amin'ny 5 tany be ny mpampianatra izay raha vao mody zoma arivo ohatran'izao ka tsy manadio an'io trano fa ohatra ny gaga be ahoana ary zao zavatra amin'ny trano zao ekeny reto mpampianatra reto hoe ity trano mikorotany ity. Zany tontolo zany le resahako hoe manamarina an'le faratsiny le vokatra raha vokatra ny resahana fa mbola averiko indray ny vokam-panadinana mety tsy dia azo hitsarana loatra ny fahombiazan'ny fampianarana fa mifetraika an'ilay izy ao fiainan'le olona no tena azo hitsarana ny zavatra io zany. Avy ny lesoka avy amin'izay ianareo mitombina andraikitra ministera. Mitovy hevitra foana amin'ny ministera Tsida zany dia ny avy dia le fanarenana angamba no horesahany. Andresaka anao tamin'ny voalohany teo hoe tsy voavaliko tsy voaresaka mikasika an'izay hoe tsy olom-pirenena mendrika no misy eto amintsika. Tena marina mihitsy izay dia izay zao mandray an'ilay zavatra andresahany ministera Tsida teo hoe misy fihetsika izay ataontsika amin'izao fotoana izao tsy araka ny tokony izy intsony, tsy manaraka n'ilay
sotoavina ny fepetra tokony arana rehetrarehetra dia ao anatin'ilay fanatsarana nylay fampianarana moa zany zao ny ministera fanabeazam-pirenena dia iroso amin'izay le hoe fampidirana ao amin'ny ankizy zay izay le hoe sotoavina zay dia eo amin'ny resaka taranja zany zao ny endrika anatanterahana azy moa hojerenao ihany fa ho tsindriana manokana zany ny éducation civique ny éducation civique éducation citoyenne zay zany ialana amin'izay ana irotondrana ny ankizy zany eo amin'le hoe fanajana ny tontolo iaina ny fomba fiainany amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra dia eo amin'le fanabeazana ihany koa zany eo amin'le tanjona ao le tanjona connaissance compétence technique aussi izy tsika teo fa misy ihany koa zany le objectif comportementaux ao anatin'ny zavatra hojerena hotsindrina manokana koa zany zay ao anatin'ilay tanjona ny fandaharam-pianarana amin'izao fotoana izao ka reo le hoe inona avy reo toetra fietsika tiana hanana amin'ny mpianatra dia hojerena manokana ankoatran'le hoe ny fahaiza-manao miatrika ny fiainana andavanandro. Araka ny resabe ny anivon'ny fiarahamonina mantsy manoloana mety hoe tsy fahombiazana anaty fampianarana dia misy foana no miteny hoe mpampianatra ny tsy mahay izay tokoa ve ny zava-misy mpianatra ve ny tsy mahay samy mpampianatra inona marina ny zava-misy mahatonga an'izay tsy fahombiazana eo amin'ny fampianarana sy ny fianarana izay raha matotale ny andao raisintsika mihitsy ny raisina any amin'ny fandaharam-pianarana angamba no resako voalohany indrindra voalaza teo hoe efa ela be efa tranainy be ny fandaharam-pianarantsika dia mila ho avoasana zany izy io mba amola n'ilay tanjona ahafahan'ilay mpianatra zany hoe mahay zay ngamba ny zavatra ny antony hoe natonga n'le tsy fahaizany ankizy satria ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny tanjona dia le tanjona fahalalana fotsiny dia mahatonga n'le hoe mpianatra mamerina parcours fotsiny ny zavatra ianarana tsy azon'ilay mpianatra ny zavatra ao anaty ampianarina azy eo zany le fomba fampianarana mifandray amin'ny mpampianatra zay amin'izay fotoana izay nefa ny araka ny voalazako teo hoe ny fomba fampianarana ihany koa dia miankina amin'ilay tanjona petraka raha ohatra zany ny tanjona petraka ao anatin'ny fandaharam-pianarana ka hoe connaissance fotsiny dia mazava ho azy ilay mpampianatra rehefa mpianatra dia connaissance fotsiny nomeny ny mpianatra dia rehefa manombana naroana izy ny fiarahamonina manombana n'le mpianatra tsy mahafa-po le vokatra azo amin'le mpianatra satria le zavatra nampianarina azy no tsy nety dia izay le hoe raha iroso amin'ny fanatsarana ny fandaharam-pianarana zany ny ministera amin'izao fotoana izao dia ialana izay le hoe ny fahalalana ilaina fa ny misy zavatra tokony miampy aminy zany dia izay le hoe ny compétence ny comportement ny capacité miatrika ny fiainana zay ny mpampianatra aveo sisa anao no tsy mahay dia zavatra tena marina fotsiny aloha zany amin'izao fotoana izao tena efa ezaka be da be no ataony ministera ny fanabeazam-pirenena eo amin'izay le hoe fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpampianatra zay raha tamin'ny efa hatramin'izao zao misy isa vitsivitsy ihany reto hoe efa mahatratra any amin'ny 44 000 ny mpampianatra voaofana amin'izao fotoana izao 40 000 mahery eo dia amin'ny manomboka amin'ity ato anatin'le tety mpivoarana ho amin'ny fanabeazana zany ho fanatsarana fanabeazana dia any amin'ny 44 000 any no mbola hofanina ary ao anatiny io zany dia misy ireo mpampianatra hofanina any amin'ny sekoly fanofanana mpampianatra dia nareo mpampianatra am-perinasa koa zany dia hofanina ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fitaovana iomena entin'ireo mpampianatra ireo zany anatsarana ahafandreo manatanteraka n'ilay fampianarana ataondreo. Inona no mety fiovana teraka izay hoe fanovana programme izay eo amin'ny fampianarana ankapobeny? Ny fanovana rehetra moa dia misy raha azoko tsara ny fitenenany madame Tale teo dia zavatra isaka vao ho atao ilay izy. Ny ho atao tsy zava-pivô amintsika io fa isaky misy fanavaozana zany ny atsotsika hoe ny gouvernement dia miteny an'izay foana nanontany aloha aza zany dia manao an'le zakeo. Ny fijeriko anazy ny fahavana rehetra moa
dia iteraka ako ny raha izay voalazan'izay zany zao a dia tia misy fantaniana zay ohatrany mampieritreritra ana foana rehefa mijery an'le hoe formena ny mpampianatra sy ny sisa dia zavatra hitako amina politika publika politika mbahoaka amin'ny ankapobeny tsy fampianarana rery ny fomba fiasa eto Madagasikara hatramin'ny taona maro dia fomba fiasa ataontsika hoe tetikasa approche projet ozy izy ny fitenenana dia miverina amin'ilay teniko teo aloha hoe ohatrany lasa misy zotra anankiroa no raha resaka fanabeazana fotsiny resana ateo vitesy zany ilay tiako tenena amin'ilay zotra roa misy faritra kely sasasasany ataoko hoe vitsivitsy amin'ilay faritra 20 mahazo amin'ny projet ty dia le faritra ato aloha tsy mahazo dia mahazo indray ty dia le faritra ato tsy mahazo misy zavatra mandeha tsirairay ohatr'izay ka tsy mahatonga vokatra ankapobeny fa raha ohatra tsika ka tena hitondra fanovana dia tonga dia avy hatrany dia ilay faritra Madagasikara iray manontolo mahazo zavatra mitovy ao anatin'ny fotoana mitovy fotoana mikaonty sy ny hoe izy mahazo an'ilay izy ny fiheverako azy zany tsy mbola afaka tsika aloha hiteny hoe dia aomby izay zavatra resahana teo zay satria raha vao ohatra ka zavatra kely madinidinika ary raha tsy diso ary atao ohatra mbola famatsim-bola koa azany betsaka mialatsiny asa tsy fantatra eto moa anamarina an'izay ary zay zava-misy hatramin'izay karama ihany ny voalohantsika dia ny zavatra madinidinika fa raha vao zavatra goavana sy fanovana goavana dia lasintsika aloha tsy maintsy maka famatsim-bola avana vela satria tsy manana tsika inona no ateraka izay hitanila le fampianarana tsy hitovy foana ny aty andrenivohitra sy ny any ambanivohitra izay nahazo an'ilay tetikasa tsy hitovy amin'ilay tsy nahazo an'ilay tetikasa io zavatra izay zany dia lasa mametraka fanontaniana hoe tena omby fe zany zavatra atao zany amaranako ny teniko dia tsy vo izao tsika nanao fanovana misy boky anankiray zay tena nahaliana ainareo ny boky ny fanagasiana any Edy Andriamalala tamin'izany fotoana zany taona 20 dia ny tena izy mampalahelo izy fa ny vahoaka sahirana dia voatery mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina ka mandovola be fa ny manan-karena ozy izy no lasa mianatra any amin'ny sekoly mpanjakana raha vakianareo boky kely izy mora vakiana tsy asasakadiny kory mamaky azy zay ny zava-misy tamin'izany dia nyrosy tamin'ny fanovana inona ny zava-misy zao mifamadika tanteraka ny sahirana indray raha ohatra nga Edy Andriamalala mbola nanoratra dia mety hiteny indray izy hoe ny mampalahelo dia ny sahirana indray no sady mandovola aty amin'ny tsy miankina fa ny manan-karena ny manan-karena no makaty amin'ny tsy miankina fa ny mahantra sy ny sahirana makany amin'ny ny tiako resahana dia zao io fanovana io efa natao zany tany Chine efa natao zany tany amin'ny faritra rehetra réforme de l'éducation dia mitaky fotoana lavitra ary mitaky fijery midadasika Madagasikara iray manontolo fa raha voatery ao anatina fijery tetikasa na projet dia manahirana mety sarotra zao ny eritreritra satria anisan'ny hoe teboka anankiray lehibe zao ny resahany Ramatoa teo ary zany zao ny hoe ho ataontsika par la compétence ny fahaiza manao an'le ankizy no jerena le mpampianatra zay hitatana azy amin'izay fotoana izay ve midritra fa reo zay niraisina avaty amin'ny atsotsika hoe firamamo filazantsika azy reo ve ho afaka hiantoka an'izay fitatanana an'le ankizy zay sa noho ny zavatra maro zay miatraika ao amin'ny fiainany dia mety ho tezitra ry izy indray andro satria aza dinonareo fa raha compétence andresahana amin'ny fiarahamonina malagasy tena misy manahirana dia manahirana mihitsy satria ny ray aman-dreny ary eo ny ampitahako hoe io tsy vita amin'ny mpampianatra rehetra ny ray aman-dreny no mpapita compétence voalohany indrindra amin'ny ankizy dia rehefa resahana eo dia mivanaka fotsiny rehetra dia mety ho tezitra ilay mpampianatra le fanovana an'ilay io moa misy fiteny 5+4+3 dia 9+3 zany zao amin'le hoe 10 taona dia 4 taona dia 3 taona movy zay zavatra zay dia tena hitondra fanovana tokoa raha vao zay manko dia ny examen ihany no afaka satria mba tsisy CP zany dia mba izay ve afaka ilitenenana fa hoe voatazona mandritra ny 7 taona le olona ary rehefa voatazona mandritra ny 7 taona ve izy dia tena azo antoka tokoa fa ho tsara dia ho tsara tokoa ary ahafahana mivoatra sy manova ny fiarahamonina ny tiako resahana dia zao tsy voalohany tsika nanao fanovana sy mikasa hanao fanovana satria amin'izao fotoana izao moa zany hoe misy fikasana hanao fanovana raha vao tsy Madagasikara iray manontolo ao anatina mitovy
no mahazo an'le fanovana fa hoe ty faritry ty projet pilote ty ianana 40 tsy fantatra moa hoe firy ny mpampianatra zany zao 44 000 fotsiny 44 000 no fanina sy ny sisa raha vao zay le fomba fiasantsika tsy misy fiovana mihitsy eto ary manahira anazy zavatra zao nefa tsy maintsy apetraka ny rehetra ka tsisy hoety mananako tena mila manana fahasahina lehibe tsika zay ve no tsony hoe volonté politique ahafahana mikaroka zay tomanana amin'ny fomba rehetra fa tsy fihetsiketsehana zany ny tokony hitondrana an'le izy fa tena fanovana ngeda be midadasika goavana mahakasika ny olona beazana rehetra. Ndresaka an'izay mpampianatra frame izay tsika ahoana marina ny fepetrany amin'ireo hoe mpampianatra frame andray tanana hoavina mpianatra marobe amin'ny sehatra ndrenivohitra na ambanivohitra ihany koa izay tia mpianatra ve no afaka mampianatra Ramatota Ly? Alohany hamalina zay angamba ny hoe te hiresaka kely ilay hoe ny mpampianatra rehetra eto Madagasikara anisan'ny politika anankiray axe lehibe anankiray zany ilay hoe équité ao anatin'ilay tety mpivoarana ho an'ny fanabeazana zany hoe ny raha misy ny fahasamihafana izy maro isan-karazany ao le hoe disparité régionale ao ihany koa ny disparité par rapport amin'ilay mpianatra dia hitikatra amin'ny tety mpivoarana aty zany dia mijery an'izay lafiny rehetrarehetra zay ary na ny fampiofanana ny mpampianatra na ny fampitaovana ny fanomezana mpampianatra na ny fampiofanana mpampianatra ny fampitaovana ny mpianatra ny fanaovana ny trano ny construction ny efitrano na ny sekoly zany dia Madagasikara ray manontolo no jerena ary raha miresaka n'ilay approche projet zany monsieur Ratsida teo dia ny plan sectoriel zany hoe ho an'ny Madagasikara iny tetikasa iny dia ny fiarahana amin'ny partenaire dia niaraka ary tena Madagasikara ray manontolo zany no voakasika fa tsy misy hoe ny ary amin'ny faritra ry ihany aloha na ary amin'ny faritra ry fa tena Madagasikara ray manontolo no resana dia mikasika an'ilay hoe manahoana ilay enseignant frame ahoana ny fandraisana azy misy tetikasa misy fepetra zany mapetraka ny ministère amin'ny fanabeazana amin'izao fotoana zao eo amin'le hoe fampidirana n'ireo mpampianatra frame ireo ho mpampianatra raikitra zany dia amin'ny alalan'ny le misy an'le fanadinana mantsiny hoe CAE dia efa manomboka zany amin'izao fotoana zao hoe manana an'izay faripahaizana zay zany ilay mpampianatra zay vao hoe ho recrutena fa tamin'ny amin'izao fotoana zao moa zany efa satria tsy ampy le mpampianatra dia efa nisy le recrutement dia zay le nahatonga an'ilay hoe nefa eo ampelantanana zany dia atao zay manatsara n'le eo ampelantanana zay koa moa zany fomba fijery anankiray hoe io ny anananao dia ahoana ny ataonao zay hoe apety anazy dia ny ezaka voalohany atao zany dia le hoe amin'ny fampiofanana anazy hoe le fampiofanana dia ohatrany hoe ny fepetrany raisina ihany koa zany miaraka amin'izay dia misy évaluation ndreo mpampianatra hofaninareo zany hoe raha nofanina izy tamin'ity taona ity amin'ny heritaona izy dia misy évaluena zany hoe nisy fivoarana ve teo amin'ny fomba fampianarana dia arakaraka ny vokatra n'iny évaluation iny zany hoe ireto mpampianatra reto mila amafisina kely ihany koa ny anaovana azy. Fomba fijerina Andriamatoa Lanto Ratsita mahakasika an'izay hoe fampianarana mpampianatra frame sy ny fomba entin'izy ireo moa amin'izay fampianarana izay. Ny zavatra fantatra aloha zany dia somary mitsabo ihany tsika io. Mitsabo tsika io fa ankoatran'le fiavozana fanavozana resaha ministera ny antsoiko hoe mitsabo dia zao. Vokatry ny politika tany aloha tany moa zany ny gel des effectifs ozy izy ny fitenindreo technicien azy zay tsy nahafahantsika zany nandray mpampianatra tamin'izany fotoana zany misy an'izay moa fa mahagaga ihany mbola misy olona mivoaka avy aty amin'ny enay sotra mbola tsy mahita poste ihany zay koa zavatra mahagaga anankiray vokatra izay zavatra zay dia amin'ny lafiny anankiray aloha tiana dia raina ny ray aman-dren'ny mpianatra satria nanapa-kevitra izy
tsisy mpampianatra ny zanatsika fa ahoana no ataontsika dia natsona zany zay teo an-tanàna zay mba afaka mitondra an'izay fampianaran'izay zay zanaka mba lasalasa kokoa zany manana BBC tsy dia tena fahaiza-manao fa araka ny fijerin'ny ray aman-dreny azy dia hoe ity olo ty manana BBC dia ty olo ty manana baka na hoe terminal andao izy no raisitsika ampianatra satria tsy ampy le mpampianatra zany za manokana amin'ny lafiny teknika tena mialatsiny fa sahirana ny saiko mieritreritra hoe manana fahaiza-manao ve ny mpampianatra firamina sahirana ny saiko manana namana be dia be mpampianatra firamina fa everiko fa misy zavatra manokana mihitsy tokony mbola hoentinao azy ireo fa tsy vitana formation tsotsotra anankiray le fampianarana io manko asa masina ary misy antso ao anatin'izy io vocation raha ohatra ianao ampianatra satria tsy manana asa fa hoe dia tsy mahita tao moa zany fa dia ampianatra ary be dia be zay no hitako any amin'ny famolavolana ra-tsaina ny hoe ahoana ny famanina miditra amin'ity zavatra ity dia any aloha zany dia hitako hoe mety zavatra mety anahirana ary eto dia mampirisika ny ministerany fanabeazana tsara ihany ianareo manao tombana ny amin'ny zava-misy ankehitriny ao anatin'ireo tontolon'ny mpampianatra firamin'ireo zany hoe ahoana izy ireo sur le plan psychologique sur le plan culturel sur le plan éthique sur le plan zany rehetrarehetra zany tokony hojerevana zay aloha ny anankiray ny faharoa le hoe ampianatra ane dia mitaky teknika maro sy fotoana maro ery zareo anefa tonga dia niditra teo mampiorokoditra aloha zany voalohany indrindra dia le izy efa niditra teo efa napita izy zany zany hoe misy génération 2 3 4 5 6 10 même ano any izay efa simba aloha zany ao anatin'le izy zany hoe tena hoe simba hoe ianao zany hoe mahatonga le vokatra ratsy eo amin'le fampianarana ve zay mahatonga vokatra ratsy eo amin'ny atsotsika hoe fahaizana sy fahalalana ary fibeazana zay zavatra zay za hoe ialako le hoe fampianarana amin'ny lafiny satria mantsy raha vao miresaka tsika hoe fampianarana dia ndeha ho refesitsika ary amin'le tahampanadinana le izy io nge azo atao no manova ny atsotsika hoe ny examen na ny fanadinana arak'izay zavatra ilaina eo fa tsy hany le izy fa ny tiako tenenina dia hoe tena mbola mila ezaka be mihitsy ireo mpampianatra lazaina fa mpampianatra firamreo tsy hoe arina fa tena misy teknika manokana za manokana aloha zany tsy mbola fantatro ny tena endrikendrika kapobeny hoe manahoana reo mpampianatra filamindreo ny ministera koa raha mifahazokana azy raha tsy hoe raha matotaleto zany nilaza hoe ahoana tsy mbola manana an'izay fahalalana andreo olo reo izay tsika zany zao am'izao fotoana zao nay zany na tsy zany tsy azo lavina fa efa teo ry zareo efa izy niditra teo dia za zany raha misy zavatra tokony ho aporisihako dia hoe atao avy faharivo ngamba ny raha mihoatra amin'ny hoe mpianatra ry amin'ny ENS ohatra vokatra ry amin'ny ENS ohatra dia ireo olo reo sy ny toeram-pampifiofanana hafa fa tsy ENS ihany ireo olo reo angamba ny mety 10 mihoatra no ny fiofanana zay ho azany ary ty anankiray ty resahako ireo olo reo dia olona avy eo an-tanàna ny dikany hoe avy eo an-tanàna matetika ireo nandalo kely fotsiny taty amin'ny toerana zay hoe akaikikaiky araka le resahako teo misy zotra roa le izy dia miverina eo ny tontolo mpisainana sy ny rafi-pisainana zany dia mifanaraka amin'izay zava-misy eo kanefa le fampianarana takina ho amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ao anatina tontolo mivoatra en mutation dia eo amin'izay tsika mivery ao anatin'le izy ny ray aman-dren'ny mpianatra ve ny tokony anefa ny karaman'ny mpampianatra firamina amin'ny sekolim-panjakana fatsan'ny fanjakana ao anatin'ny politikan'ny ministera aloha zany amin'izao fotoana izao dia ny tsy tokony ny ray aman-dren'ny mpianatra no manakarama ny mpampianatra ary zay no mahatonga ny ministera ny fanabeazam-pirenena zany miroso amin'ilay firecruté nandreo mpampianatra reo izay efa nisy teo aloha zay aloha zany efa voatenin'ny monsieur Ratsida teo ihany moa le izy hoe efa nisy teo reo mpampianatra firamina reo zany fa tsy miforonona fa efa teo le izy dia araka ny voalazako teo hoe inona no atao mba ahafahan'izy ireo mampianatra araka ny tokony ho izy dia eo aloha zany le hoe rehefa ny recrutena ry zareo dia mifanjakana amin'izay no miantoka ny karamany dia miaina zany ilay vola alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra mandrapa vao recruté ny mpampianatra firamina rehetrarehetra mihitsy ve zany mpampianatra firamina eto Madagasikara ho foana izy rehefa tonga le fotoana zay le aterme ny miandalana zany ny fanaovana n'ilay réforme fa araka ny voalazako teo hoe mandrapa tonga ny
2022 zany dia 44 000 no mbola ho recrutena ny mpampianatra eto Madagasikara. Dia izay le hoe ao anatin'ireo 44 000 ireo zany misy ireo mpampianatra miofana any amin'ny école de formation. Dia mikasika n'le AIA tena tahotra tokoa hoe inona no atao dia efa midinika hoa mendraikitra n'izay ny ministère ary amin'izao fotoana izao zany dia tena misy ao anatin'le plan sectoriel de l'éducation le teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana dia misy le antsontsika hoe politique enseignante. Io zany le araka ny teny monsieur Ratsida teo hoe mijery hoe inona no manodidina an'ireo mpampianatra ireo tokoa. Efa ao anatin'ny zavatra jerena zany izay fotoana izay, inona manodidina azy, inona mombamomba azy, ahoana ny anatsarana ny gestion de carrière zany. Efa jerena daholo izay lafiny rehetrarehetra izay, ankoatra n'ilay hoe mesure pédagogique zany hoe menan'le fifanana izy. Ary ny INFP, Institut National de Formation Pédagogique, amin'izao fotoana izao zany dia efa namolavola dispositif de formation afana zany miforme an'ireo mpampianatra ireo, ao ny formation présentielle zany hoe eo le mpampianatra, dia ao ihany koa zany le formation à distance afana migérer an'ilay hoe isan'ny mpampianatra be da be. Dia efa tetika tsy le hoe projet, tsy le projet tena tenenina hoe projet vatsiny PTF partenaire akory ny tena tenenina eto, fa efa tena misy projet mihitsy zany le hoe ahoana ny momba n'reto mpampianatra reto sur le plan administratif, gestion de carrière, sur le plan pédagogique hoe fanatsarana amin'ny fampianarana. Ankoatran'izay formation ataony Institut National de Formation Pédagogique zay zany izay tompona andraikitra amin'ny fampifanana amin'ny mpampianatra, dia misy ihany koa zany ny fanaraha-maso. Izay ngamba ohatrany hoe tiana resahana eo fa ny politika ministère ao anatin'ny fanaraha-maso ny mpampianatra io dia mametraka ny directeur d'école. Izay directeur d'école zany ao ny mpampianatra ho anisan'ny mpitantsorika voalohany an'ilay mpampianatra. Dia omenan'ireo fahaiza-manao ny ireo directeur d'école ireo zany ahafahana manara-maso ny mpampianatra sur le plan pédagogique. Dia eo ihany koa le hoe anisan'ny maratsy ty ngamba andresana kely ihany hoe anisan'ny maratsy ny fampianarana eto koa zany eo amin'le fotoana ianarana ankizy zany betsabeta be no lanilany foana. Ao aloha ny misy antony manokana, ohatrany hoe ren'le hoe mahatonga antsika hanovan'le calendrier scolaire le hoe any mois de mars, satria amin'le calendrier scolaire antsika zao koa be da be le fotoana tsy ianaran'ny mpianatra zany rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny cyclone na ny maitsoahitra. Dia ankoatran'ireny zany le ao amin'le encadrement le hoe anatsarana n'le vokatra ny fianarany ankizy zany hoe mety tsara, dia le fanaraha-maso n'ilay absentéisme ny mpampianatra. Dia ankoatran'le formation zany dia araha-maso izy encadrena izy, dia ao jerena ny mombamomba azy manokana gestion de carrière, dia izay rehetrarehetra izay zany no antenaina sa hoe inona fa tsara ilay fanabeazana eto Madagasikara. Moa zany no hiatra hoe fanovana ilay calendrier io. Raha ny sitrapo mantsiny dia hoe na amin'ny heritaona ary dia atao ilay izy, satria mba hoe amin'ny cyclone amin'ny heritaona mba tsy hiainan'le fahasairanana le mpianatra sy ny mpampianatra. Nefany le mba tsy isiany taona fotsy ihany koa, izany hoe lasa lava be loatra ny vakansy. Ohatra zao tsika mitikatra mois de septembre ny mois d'octobre, ohatrany hoe tonga le vakansy amin'ny taom-pianarana ty, dia ohatrany hoe avy dia hiditra mars tsika dia lava be loatra le vakansy, dia atao tsikelikely. Dia vokatra an'izay zany dia any amin'ny taona 2022 no aminavinana ny entombon'io calendrier scolaire vaovao io. Ohatra ny manana zavatra rakena anakiraiky io hitako hoe tsara resahana ihany raha vao miresaka fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Averiko foana fa tsara ihany ny avahana le fanabeazana sy fampianarana. Fa raha ato amin'ny tontolo ny fampianarana manokana dia matetika moa zany, ary mino fa raha matotale dia tena atao anatin'ny teknika tanteraka mihitsy. Fa tsy azontsika lavina koa ary somary namaky kely an'le plan sectoriel akony, anisan'ny atsontsika hoe mety ho petra-kevitra tsy hampahomby anton'ny raharaha tony
dia ny lafiny ara-politika. Nao teto Madagasikara dia anisan'ny sehatra anankiray sy ministera anankiray manahirana foana amin'ny ministera fanabeazana amin'ilay politika. Ary mety io no mahatonga azy tsy afaka miazakazaka be ao amin'ilay fanavozana satria matahotra raha mikorotana eto reto mpampianatra reto, raha mikorotana ry etsetra etsetra. Dia za zany mieritreritra hoe misy izay tsy hitako ao anatin'le plan moa le izy ary angamba koa moa tsy dia andraikitra zareo loatra misy atsotsika hoe lafiny ara-politika mila jerevana aksa politika zany jerevana ao anatin'le izy. Raisiko fotsiny ohatra ny lafiny ara-politika zany hoe andaontsika no fanavaozana lehibe. Dia inona ny fironan'lay le atsotsika hoe politika akapoben'ny fanjakana. Dia ahoana no ahafahantsika mamehy an'ity sy mamehy andro raha vao mietsika mahery areto moa ataoko hoe tsy dia mifanalavitra ihany ny tenako sy nga ministra fa samy ao amin'ny sehatra no fandiniana fiarahamonim-pirenena. Raha vao mietsika mahery dia mikorotana ny daoma izy ny fitenenana. Io zany le manahirana andry zareo indrindra fa ao amin'ny lafiny politika. Tsara ilana fijerevana. Raha vadiko lafiny fanabeazana indray zay resaka politika zay lafiny pédagogique satria tsika tany aloha ny resaka hoe apiditra ny ampidirina moa izy io sa efa tafiditra le hoe éducation civique dia ohatrany efa nisy tany aloha fa tsy fantatra foana dia hoe ampidirina. Dia zao no resahako. Ny olona ny fanabeazana tompoko dia tsy le ao ampianarana ihany. Ny olona rehetra fanabeazana. Ary io mpampianatra io raha mijoro fotsiny eo ary izy ka tsy miteny fa misy fihetsika ataony eo dia fanabeazana any amin'ilay ankizy iny. Le ankizy mijery radio, le ankizy mijery manodidina, jerevana korotana politika misy. Mandeha le mpampianatra any alavitra any, manao fampianarana, sady matahotra dalo no mijery an'ilay politika, ahoana ny ataon'ny chef-sisiko, ahoana ny ataon'ny ana mialatsiny manonona. Izay zavatra sy ny resaka syndicale sy ny sisa izay tokony aravina ihany koa fa be dia be ny zavatra izay tokony fanabeazana ao anatin'ilay izy. Dia iny koa zany anisan'ny hitako hoe zavatra mavesatra be ato anatin'ity fampianarana ity. Ny politika no lasa manindry an'ilay izy dia tsy mialatsiny amin'ilay fiteneny tsy mahavanona an'ilay fanabeazana. Aingana dia aingana itenanareo zao fa raha ny tantara ny fanabeazana anie dia zao itsika zany tamin'ny voaloha mbola tsy nanana hoe programme mpanabeazana hoe ataontsika hoe misy rafitra tany amin'ny andro radama zany. Firy zareo vahiny no nitondra l'izy ny London missionary sy ny sisa zany. Ny tanjony dia ny fivavahana, ny tanjony dia hanabe ny resaka tsena, ny tanjony dia hana impérialisme sy ny sisa. Efa tonga taty amin'le socialisme sy ny karazany tary dia noentiny tamin'izay ndray mbola politika ihany zay. Dia amin'izao fotoana izao tsika tsy hitantsika intsony izay hanaovana anazy. Tsy teo amin'ny plasin'ilay politika izay ihany koa dia mety hoe ho tanteraka amin'izay taona 2020 sy 2021 izay hoe ity tetikasa ity fanantsarana raha toka hoe misy fiovana eo amin'ny politika entiny izay fitondrana manomboka amin'ny taona 2020 sy 2021 raha toka tsy ny eo fitondrana amin'izao fotoana izao intsony. Ny mandraiky le ohatrany hoe raisiko foana ihany le misy zavatra kely raisiko ihany amin'le niteneny ny monsieur Ratsida teo politika ny zavatra ao anatin'le tetikasa ny plan sectoriel de l'éducation zany dia mena lanja be ihany koa aloha ny hoe ny gouvernance, ny décentralisation, ny déconcentration zany hoe ny any amin'ny toerana zany dia samy manana ny anjara ndraikiny. Zany hoe misy ny anjara ndraikiny avy zany ny aty amin'ny centrale, ny région, ny Cisco dia ny commune hatrany amin'ny sekoly. Izay fifandraisany izay fipetrapetrahan'ny sokajy isaky ny dingana izay zany dia eritreretina hoe ampamaro toerana ny zavatra tiana apetraka zany ao anatin'ilay plan sectoriel de l'éducation. Izay anisan'ny structure anankiray mipetraka moa zany dia le hoe FEFI izay anisan'ny mipetraka amin'izao fotoana izao. Dia miverina amin'ny fantaniany feizora hoe anahoana ny any amin'ny 2020 raha misy ny fiovana ny fitondrana. Dia ny nanatanterana ny tikatra tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana aty dia natao tao anatina processus participatif. Izany hoe vao nanomboka tamin'ny
Resaka n'le resaina atsika teo ay mbola tsy voaresaka mantsy zay fa ty fanaben'ty plan sectoriel ty zany dia natao ho famalinana n'ilay olana nisy naseho mikasika ny fanabeazana zany tao anatin'ilay hoe rapport d'état sur le système éducatif national ny zavatra tsy nety tao vao natao iny rapport d'état iny dia fa nisy zany ny fankatoavana tany amin'ny dingana tsirairay avy processus participatif zany no nanaovana azy dia niainga tamin'ilay zavatra tsy nety voalaza tao anatin'le resaina zany dia nisy ilay convention nationale de l'éducation nataony ministère amin'ny fanabeazam-pirenena ho famalinana n'ilay zavatra tsy nety tao anatin'ny resaina tamin'ny 2014 no natao izay convention nationale de l'éducation izay natongavana teo amin'ny 2000 teo eo zany ny mpandray anjara tamin'izany avy eo amin'ireo faritra 2020 ary olona reo zany tsy hoe avy eo amin'ny fanabeazana irery ihany fa tena hoe le sokajony olona rehetrarehetra zany tao ny mairie tao ny mpandrarà zany hoe izay voakasy tao ny ray aman-dreny izay voakasika sy manana andraikitra mikasika fampianarana zany dia tonga tao amin'ny convention nationale de l'éducation io dia nanome zany recommandation le convention nationale dia niainga tamin'io zany no namolavolana an'le hoe reto ny sosikevitra mikasika ny le PSE dia le ny sosikevitra rehetrarehetra ny fanampy rehetrarehetra napetraka tao amin'ny PSE mbola nentina nankatoavina ihany koa tena amin'ny 22 régions dia tao anatin'le 22 régions ohatra n'le teo aloha ihany ny sokajin'olona rehetrarehetra dia mbola nisy ny consultation teto amin'ny national fa ny tiana ho tenenina zany hoe tsy any ministère amin'ny fanabeazam-pirenena irery zany ilay plan sectoriel de l'éducation fa ho an'ireo nandray anjara rehetrarehetra tamin'ilay fankatoavana dia hoe ho an'ny Madagasikara ka le olona amin'izao fotoana zao eo an-toerana angamba ny mpitondra ihany fa raha lasa ny mpitondra dia le zavatra nankatoavan'ny Madagasikara sy ny Malagasy kosa efa mipetraka eo any dia izay zany no inona hoe ny mpitondra no lasa fa le zavatra napetraka any Malagasy iny hipetraka. Ny mpampianatra no resantsika teo tao anatin'ny fotoana mahatratra fa tsy ny mpampianatra ihany mpisehatra amin'izay fanabeazana izay aiza kosa ny andraikitra ireo mpisehatra hafa amin'izay fampiakarana ny lentany fanabeazana eto Madagasikara izay. Ie, zay mihitsy le vao saika ho resahako teo koa anisany misy mpisehatra maromaro zany eo amin'izy io izay angamba izay koa ny tsara hoe tokony no ampidirina tao anatin'le atsoka hoe plan sectoriel fa tsy fantatra moa satria tsy dia manana fahalalana feno ao anatin'le izy. Ny mpisehatra anankiray efa nresahany teo zay tonga dia atomboko amin'izay zany le vondron'olona eny fotony. Ary rehefa miresaka hoe le mpisehatra ny vondron'olona eny fotony ny ray aman-dreny sy ny sisa dia ny zavatra fehezan'izay dia misy kolotsaina zany ho entin'le mpisehatra ary eto dia miresaka kely an'le hoe anisan'ny ekena tokoa mantsimantsy fa anisan'ny zavatra nampiavaka le fomba fiasa teo iny le zao le fampandraisana anjara tsy zava-baovao le hoe éducation pour tous sy ny sisa efa tamin'ny 19 efa nisy an'iny fa tamin'izany moa tonga dia ohatran'ny nandeha nidina avy any ambony zay le izy fa ity zany somary midadasika kokoa miainga avy any amin'le olona fa ny hafa ny any fanontaniako ary mialako tsiny dia ny hoe le olona zay nivory tao le olona zay nanapaka hevitra tao misy ray aman-dreny tao misy mpampianatra tao sy nisy mpisehatra hafa tao manahoana ny toe-pisainany ao amin'ny fandinihana an'le raha mba tsy tenenako tsotra fotsiny nanahoana ny kolotsaina zany raha ny fotony fotsiny zao ny resahako ohatra ny commune vao miresaka anao amin'ny gamera asa erinoko fa mitovy amin'izay ny chef de région sy ny sisa vao miresaka anao dia ozitra hoe eny raha fa dia ho atsaraintsika amin'ny fampianarana ka andesika anao tranontsekoly anao any dia ndray aman-dreny koa manao an'izay dia manontany tena na ho volamena aza ny varavaran'ny sekoly ka tsy ny votoatiny zavatra tolotra ao sy ny mpampianatra ao tsy mety dia tsy mety ihany le raharaha tsy izay nefa ny zava-misy tsy dia nahita loatra hoe io ny commune anankiray fa hifaninana amina kalitaona fampianarana tsy araka izany ozy izy tsy fantatra izany ozy etsetra tsy etsetra ny fandraisana ny ray aman-dreny efa mandray andraikitra satria ohatra ny misy statistika zay to ohatra ny 30 na 5 isan-jato fandraisana anjara ny ray aman-dreny amin'ny lafiny fanabeazana zany akapobe eto Madagasikara fa mandray andraikitra fa
tsy tena mifamaly amin'ilay zavatra tena takiny zany antsoina hoe fanabeazana zany. Raha feheziko zay dia ozy aho hoe ohatran'ny mety ho diso lalana ihany ary mety hamitaka ihany le hoe mampandray anjarany rehetra dia hoe ireo fa ireo daholo ve fa tsika menakavy ane tia nandray andraikitra ty move ny zavatra nitapahany tao dia tena mifanaraka marina amin'ny filany ny fanabeazana. Raisiko fotsiny zao ary eto dia tena mbola ilako tsinika io le hoe atao 7 taona le hoe ina koa le fanovana samy hafa tena reny ve tena mahavaly an'le kalitao amin'ny fanabeazana sy le hoe atonga an'le olona atonga an'le olona zay beazana ho lasa olona manam-panahy sy manam-pahaizana. Ohatran'ny sahiran-tsaina kely ana zany mieritreritra ary tsy manana porofo raha teo moa tsika zany milaza hoe dia tena havaly tokoa io. Matetika isika dia diso tanjona foana ny tenenako an'izay diso tanjona izay dia ohatran'izany zao le tamin'ny fanagasiana dia mieritreritritsika fa rehefa atao malagasy io dia androso be ty tanàny ty tsy miteny hoe ratsy le fanagasiana ary ny UNESCO dia miteny hoe ny teny razana ny teny reny ozy izy no ety mampianatra mampandroso any Chine any Japon sy ny sisa fa misy singa hafa zay mila ampiarahana amin'iny fa iny zany le hitanao maso iny le iainanao dia ohatrany hoe zay no mety dia za zany mahita ihany hoe ambon'io politika mpanavozana amin'ny fanabeazana io tokony mbola misy fanabeazana lafy ny hafa anankiray andeha hiaraka amin'izy io izay politika izay tsy hananantsika rehefa izay anefa dia tena politika kapobe ny firenena mihitsy dia tena eto zany dia ohatran'ny miteny ihany hoe mety ho reraka sy vakitratra ihany amin'ny ministera amin'ny fanabeazana raha ohatra hanatena hoe dia iova amin'ny zavatra ataony io fa ratsy ilay fiarahamonina nasionaly mihitsy no miara-mirona makany dia eto foantsika aza adino fa ao anatina tontolo mondialisation tsika io zany tsindry rehetra zany zany mbola mandeha ao anatin'io raharaha io. Vakitratra tokoa ve ny ianareo tompona andraikitra ao anatin'izay? Tena marina ny tenin'ny misy Ratsida hoe Ratsida hoe azafady hoe tsy vitan'ny ministera ny fanabeazana rery tokoa io fanatsarana ny fanabeazana io ary tena hoe kena tanteraka ilay filazana hoe mila miaraka amin'ny ireo sikajy rehetra sikajin'olona rehetrarehetra zay vao tanteraka ilay izy ikena tanteraka izay fanamarina raisin'ny natolotry ny Monsieur Ratsida teo na dia efa miezaka ihany koa zany ministera ny fanabeazam-pirenena miara-miasa amin'ireo sikajy na ny société civile zany na ny opérateur ireo sikajy rehetrarehetra mandray anjara amin'ny fanabeazam-pirenena sotranao amin'izay maraparanantsika ny fandaharana ihany koa misedra olana ny fanabeazana eto Madagasikara grevy ny mpampianatra isa-taona ny mpampianatra Frame tsy fanomezana ny hoe tambo-karaman'izy ireo izay saika isa-taona no hitrangan'izay aiza ho aiza tsy misy ve ny vahaolana maritra atolotra izy ireo izay grevy izay misy fiantraikany amin'ny fampianarana tsy ampy ve ny teti-bola ny ministera ny fikarakarana ny ara-bola rehetrarehetra dia fa vaindondra raha ny ministera ny fanabeazana ary araka n'ilay na ao anatin'ny plan sectoriel de l'éducation na amin'ny izao fotoana izao dia efa anisan'ny atao hoe ny priorité ny ministera zany ny fikarakarana nireo tampo-karama isan-karazany ho an'ny mpampianatra mba eo le hoe fialana amin'ny grevy fa eo ihany koa amin'ny hoe ao anatin'ny fanatanterana ny asa zany no hanovana izay ezaka manokan'izay. Vahaolana ihany koa avy amin'ny Andriamato Ratsida manoloana an'izay. Le hoe grevy sy anona hoe grevy mialohan'ny hidirantsika amin'ny farany hoe vahaolana iny le lafiny anankiray iny zany misy fotoana mba miresadresaka amin'ireo le syndicaliste sy ny anona ihany dia misy fotoana koa miresaka amin'ny tompona andraikitra anankiray aloha zany zavatra vao mariko satria hoe tara ny tampo-karamanay sy ny sisa dia rehefa nanontaniako hoe inona mahatonga le izy dia toa ohatrany hoe resaka ohatra zany fandaminana procédure ohatrany resaka procédure indraindray no mahatonga le izy dikan'izany zany amin'ny fitantanandraraha ary amin'ny ankapobeny tokoa aloha dia mahatsapa ihany ianao hoe raha vao fanjakana andresana milona be ny fomba fanaovan-javatra zany noho ny pitsopitsony samihafa izay tsy maintsy arahanao indrindra moa fa raha manenjana be le zareo atao amin'ny resa-bola ato
dia tena sahirana be mihitsy ny hoe amin'ny heritaona ianao ny androany ianao mitady stylo dia amin'ny heritaona ianao vao mahazo zavatra ohatr'izay zany na izany na tsy zany aza misy fanovana koa aloha tokony hovaina ihany eo amin'ny atsotsika hoe kolotsaina politika raha vao miresaka grevy ianao dia politika izay no andraisako azy ny kolotsaina politika avy aty amin'ny mpitondra no anomboako azy ny syndicalisme ny grevy sy ny sisa dia tafiditra ao anatin'ny fiampiainana atsotsika hoe mpiasa zavatra tsy tokony ahagaga zany ary ara-dalàna loatra naturel loatra raha misy zay zavatra izay zany misy fepetrapetra fotsiny ngamba ny arahana ao anatin'le izy satria ary ny fiheverako anazy na mpitondra aza dia miteny ihany hoe sarotra mandalo zavatsarotra amin'ny firenena amin'izao ary rehefa miantra amin'ny aina zay zavatrarotro zay maika moa reto mpampianatra fa za dia miteny anareo fa za mba nanandrana nampianatra indray mandeha hoe mba heritaona za dia mba hanao bénévole fa milaza aminareo fa teo amin'ny tsara fait d'examen dia tena nitsoka daholo na nifina ino mafy io mampianatra io mafy io ary manjary te hitrotry ianao satria ianao te hampianatra anefany ianao ato misy filana ho any zanakao ny ankonanao ny tenanao manokana ato miaraka amin'ny rehetrarehetra dia misy fifanabeazana ohatr'izay zany tokony atao ao anatin'le izy fa averiko indray mandeha raha tiana hiala ny grevy sy ny korotana samihafa ary io amin'ny fanabeazana rehetrarehetra dia tsotra fotsiny isika rehetra atomboka mpitondra zay modely zay zany ny rafi-pisainantsika malagasy zao ny ohatra dia menga avy any ambony l'exemple vient d'en haut menga avy any ambony le izy raha vao hita hoe raha ny mpitondra zany na mpitatana zany ny gouvernement no miteny hoe ara-dalàna loatra raha ao anaty syndicat nareo dia raha mitaky an'izany fa ahoana le fifampidiniana ao anatin'le izy sy ny sisa dia indrehetra samy mieritrehitra hoe ara-dalàna loatra raha misy fitakiana misy fotoana dia veriko fa misy fanabeazana tokony atao amin'ny lafin'ny fitakiana zo io misy fanabeazana tokony atao dia tsy any mpitondra ihany zay zavatra zay fa na ty amin'ny syndicat akory ny fomba fiainan'ny syndicat amin'ny ankapobeny any amin'ny rehetrarehetra indrindra fa ny atao fanabeazana zay veriko indray fa ireo natahorana mafy raha vao resaka fitondrana ny resahana dia ny mpanabe no tsy maintsy hoe ahoana ny anaovana andreto ahoana ny hitantanana andreto misy fifanabeazana koa tokony atao any zay le lazaiko anareo hoe le fanabeazana etsy andany le resahantsika fampianarana fa misy fanabeazana koa atao an'reto mpampianatra ary za tena ny faniriko dia zao avao ministera fanabeazam-pirenena misy programme ray manokana ho an'ny fanabeazana amin'ny fiainana ara-tsindikaly zay ny fijeriko azy zay zany tokony atao zany ary andaniana vola mihitsiny zany sy ety manana amaranantsika ny fandaharana dia anio ity dia teny farany angatahana aminareo mianadahy vahinina saina tao anatin'ity ajevitra mihodidina indrindra amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana ity mba handroso fanatsarana sy ampiakatra ny lentany zany atao hoe fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara izany meko any Ramatoa Taleny fitenenana voalohany. Misaotra fehizoro nanome ny fitenenana dia ny voalohany tena aloha zany dia ny fisaorana anareo ny Kolo TV zany nanomana karakara n'izao fandaharana izao misaotra ny Andriamatoa Ratsida ihany koa satria ny fiarahana mifanakalo teto dia nafana nahazo hevitra tsirikevitra afana manatsara hatrany hatrany ny zavatra voavinavina mikasika n'ilay tetiandro le tetikasa ho an'ny fanabeazana ny tiana ho tenenina hoe sosikevitra efa voafaritra moa izy fa mbola andraisana zay sosikevitra rehetrarehetra fanatsarana ho antsika rehetrarehetra satria fanabeazana ny ireo taranaka antsika no imasona ary ny zavatra kendrena dia nyzay le hoe anome fanabeazana ho an'ireo zanaka mamparantsika ireo mba ho ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainany amin'ny faraka n'izay mety zany mba satria rehefa mety ny fiainany tsirairay avy dia mitondra ny fampivoarana ny Madagasikara ihany koa izy rehefa avy eo ka ny teny atao moa zany dia le hoe hiezaka ho atao io plan sectoriel de l'éducation io entina anatanterahana n'ireo politika ny ministère ny fanabeazam-pirenena lafiny maromaro le izy araka ny voalaza teo
raha misy sosikevitra fanatsarana dia vonina trano zany ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena andray an'izay fanamarina sosikevitra fanatsarana izay. Indray matory Andratsita. Ia, misaotra betsaka ny kolotevena nasanay a. Ataoko hoe zava-dehibe moa zany ny ahafahana mitafatafa teto a. Zavatra teboka telo sy efatra no tiako resahana. Ao anatina fanarenana ny falabeazana eto Madagasikara dia veriky fa tokony heritreritra isika hoe ahoana ny atsotsika hoe amonjena. Zay mihitsy ny atsoka hoe rattrapage. Amonjena andreo izay efa latsaka tany anaty lavaka tany satria aza adinonareo fa hatrany amin'ny 75 makaty dia nisy andihana na génération be da be tena potika tao anatin'le fanabeazantsika. Zany hoe miresaka fanabeazana eto dia tsy tiako limitena fotsiny ao anatin'ny fampianarana fa hoe misy programma ho an'izay zavatra zay. Ireto le mpampianatra zay miakatra amin'izao fotoan'izao na frame na tsy frame dia tao anatin'io andihana io daholo. Dia hitanareo amin'izany fa manjary manimba manapozina an'ilay fampianarana amin'ny ankapobeny zany zay le atsoka hoe plan de rattrapage. Dia ny anankiray ny drafitra fampandrosoana ny plan de développement. Mialatsiny fa atsotsika hoe tsy tokony ionina fotsiny tsika amina fitantanana amina gestion. Mitantana matetika ny makarary andoha andreo ministera mifandimby dia mitantana an'le mpampianatra dia le karama dia le indemnité. Any ka tsy dia afaka mijery zavatra ho avy loatra fa tonga ny fotoana anetsehana n'izay rehetrarehetra azo ananana ho amin'izay zavatra ho avy zay. Ary mba hahafahana manao an'izay nefa dia tsy hoe sanatria nilika ny vahiny. Fa ity fanabeazana ity dia sokajiko anatin'ny antsoina hoe souveraineté nationale. Tsy ny vahiny no afaka hanabe ny zanakao fa raha vao ny vahiny no manabe ny zanakao, volan'ny vahiny, programma ny vahiny dia sahirana ianao manarina ny firenena. Satria tsy maintsy lasitra any amin'izay misy ny mampimetimety ny tontolon'izao tontolo izao na ny mondialisation no ataony fa itsika mihitsy mila manana an'izay ny fanontaniana dia hoe hoentintsika makaizy reto zanantsika. Inona le tiantsika ho azo dia ndresaka kolotsaina teo tena miliverenana fa tsy resahana fotsiny miliverenana le izy. Zay no ataoko hoe zava-dehibe tokony azoko resahana zay. Isaorana fiainany koa ianareo mianadana naiky nitondra izay hevitra mafonja sy misy ho raisina izay ary antenaina ho raisin'ny tsiraraisy izay manandrify azy hanatsarana izay sehatry ny fampianarana sy fanabeazana eto amin'ny firenena izay. Izay ny koa no entina indray manakatona ny pejin'ny fandarana Kitsipo tamin'ity andro an'ity isaorana fiainanareo tany atokantrano izay nanjoyanay hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny herinan'io toy izao indray. Veloma tompoko. Mandra-piana tompoko.